Zay ny amin'iny vao mifampijim-baovao ahafantateraka kosa indray dia mitazona toerana lehibe eo amin'ny fampiroboroboana ny sehatra ara-toekarena ny agroalimentaire araka ny nambaran'Andriamatoa Emmanuel de Tailly PDG lefitry ny vondrona Star. Manana ny fahafahamanao tokoa isika raha ary mila trandrahana izany raha te hampandroso ny firenena. Mahatratratra amin'ny 550 tapitrisa euro ny vola ampidirin'ny vondrona Star ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Ity orinasy ity araka izany no mpampidi-bola faharoa ho betsaka indrindra ho an'ny fanjakana. Nasongadin'Andriamatoa Emmanuel de Tailly, filoha général lefitry ny vondrona Star zany nandritra ny famelabelarana narana devitra nampitondraina aloha hevitra hoe le potentiel agro-industriel de Madagascar au travers d'un exemple de réussite d'intégration amont aval groupe Star Malto nandritra ilay hetsika film izay totsaina eny Tanjombato amin'izao fotoana zao. Ny fombiazan'ny famokarana ho an'ireo orinasa efatra misahana ny sehatry ny agroalimentaire ao anivon'ny vondrona Star izay mamokatra zava-pisotro 3 tapitrisa hektolitra no nataon'Andriamatoa Emmanuel de Tailly ohatra nandritra ny fotoana. Mitazona toerana lehibe tokoa ny sehatry ny agroalimentaire eto Madagasikara ary azo lazaina ho fanohitry ny toe-karena. Indrisa nefa fa tsy homen-danja izany sehatra izany eto amintsika. I Madagasikara nefa dia firenena mpamokatra ara-pambolena manana tany mirefy 700 tapitrisa hektara azo trandrahina. Etsy andanin'izany ny 270 isanjaton'ny mponina dia mivelona any ambanivohitra avokoa ary afaka ampiasaina. Tsikaritra amin'izany fa manana ny herijika isika malagasy entina manatanteraka ny politika fampandrosoana maharitra hoy ny PDG ny vondrona Star.